koa fa vahineto mivavana oeto zao eo momba ny fanovana rafitra dia anisany resana eto andrano koa misy conférence raha piso amin'ny sivy any amin'ny CDI ampiomanana sika mpiendry fa eto laza réservation resy komba an'izay dia resana eto koa ny position-ny rassemblement des citoyens responsables androany maro magahitahita an'izany fifidianana fa nirotsaka sika rotsaka anao dia niemitra kely ilain'olona ny valiteny momba an'izay androany izay no resadresana eto momba ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny laza réservation. Marina zany manafidy lala mamena ny araba aloha nivoaka ny fianarantsoray manontolo voaka mahatsiatra ambony amin'izao fandaharana izao. Marina ny atongavana eto dia nanao formation androany tao amin'ny CDI momba ny resaka fanovana rafitra. Ahafantaran'olona ny eriseratra amin'izay ny hoe ahoana ny ahafahana manavitra Madagasikara amin'izao situation zao dia tsy misy afa-tsy ny fanovana rafitra. Tsy mazava amin'ny olona izy io hatramin'izay dia zay ny antony mahatonga anay mampanao formation amin'ny tety faritra mbola mianana atsimo zay miala veto ary aveo se vao miatsinanana ary farany dia mianandrefana sy mianavaratra ao anatin'ny formation zay natao androany na ampianarana na nazavana tamin'ny olona nandray anjara ataony amin'ny hoe ahoana ny manala ny Madagasikara ao anatin'izao cycle na crise lava izao satria fa tsy voandroany nisy crise na fifidianana tsara papatsevina aloha zay ary raha pitso zay dia mandray ny voaka ny fianaratsoa amin'ny CED any amin'ny sivy maraina ahafahana miady hevitra ny amin'ny responsabilité citoyenne manoloana ny fikorosofahan'ny fiarahamonina zany hoe mikorosofahana tanteraka ny fiarahamonina ka inona ny mba fandraisana andraikitra vahoaka malagasy manoloana an'izany zavatra zany satria ny anaran'ny antokonay dia hoe rassemblement des citoyens responsables dikany hoe responsable amin'ny teny gasy dia nadikanay hoe olona andraikitra reo olona andraikitra reo zany misy andraikitra takina any aminy fa tsy dia andro fotsiny na hitazana fotsiny tsika hoe mitazana baolina takasanaty hoe baolina le politika fa tsy baolina le politika fa fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena raha pitso amin'ny sivy zany amin'ny CDE misy conférence débat afaka mandray andraikitra ianao dia afaka miady hevitra tsika ahoana nanaovantsika an'ity firenena ity fa ao anaty sambo anankiray tsika na manafidy laza tino zay ka raha mirendrika io dia miara mirendrika eo tsika noho izany tsy maintsy mandray fivoy tsika dia miara mivoy an'le lakana mba ho tonga eny amoron-drano raha izay ny kisary azo raisina akaiky indrindra noho izany anasana voaka ny fianaratsoa andray andraikitra ary fifampizarana le izy tahaka nataony androany formation mikasika an'izay fanovana rafitra izay. Voy lakana moa zany ny voy lakana moa raha mandeha ila dia mivilana ny lakana mivilana ho azy dia menjera ihany dia menjera ihany raha ohatra ka mivilana eo ndikany raha tsy miaraka sika fidy lala dia menjera ihany ao. Le fiarahana aloha zany le makany amin'ny CDI formation rapiso aloha iza no makany tsy anavahana olona fa samby ray Madagasikara sy eto mipetraka eto Madagasikara zany na zay malagasy ka mbola mana nationalité malagasy dia asaina andray andraikitra amin'ny fivoikana an'ity lakana ngeza be ty fa maromaro ny fotoana saika narendrika azy ty ary manantanina zany fotoana zany andalo vaky ndray tsika ato ato noho izany atahorana andalo onja mafimafy kokoa ny firenentsika noho ny amin'ny crise politika misy amin'izao fotoana izao dia ilana ny olo-pirenena zany samy andray fivoy ivoy manoloana zany vaky mandindona miala lavitavitra an'izany. Sanatria la anao lakana very fivoitsika ary lakana tsy matahotra onjara ny voaka malagasy miaraka aminao zany rapiso izay ny programme rapiso any amin'ny CDI amin'ny sivy maraina dia fa voaresako tany aloha moa no lazaiko miloha aby ny fanontena tokony hipetraka na zany na zany mety misy koa no tonga tapoka eo ny position le rassemblement des citoyens responsables le lazainao olona andraikitra aiza ho aiza zany misy anareo misy candidat folo ato sy azo lazainao raika amby folo na folo dia ato misy anankiray dia aiza ho aiza ny toeranareo amin'izay sa hafa noho izay mihitsy rafitra no nivoizina teto nandritra tsisy tsy mahalala an'izany lazaverson zany sy ny RCR miaraka aminy mivoy an'izany fanovana rafitra zany itsika ave moa dia tsy mianatra na manafidy lala mahita hoe misy didi-pitsarana mivoaka dia ampiarina hoe didi-pitsarana iny dia misy manam-pahefana miantso avy any tsy azo ampiarina didi-pitsarana fa ajanao ny didy io dia ajanona ilay didy itsika ave moa dia tsy mahalala mianatra mahita hoe tsy efizapy teren'ny fanjakana na propagandy dia tsy maintsy manao itsika ave moa dia tsy mahalala mianatra hoe eto Madagasikara no be kolikoly indrindra ty ambonin'ny tany dia tsy mahalala mianatra ave moa tsika hoe voalohany tsika ty Afrika no voretra indrindra aty Afrika eto ambonin'ny tany dia fahatelo itsika amin'ny avoretrana ary ny fahantrana dia laharana fahatelo tsika aty amin'ny rambony zany hoe itsika anisan'ny mahantra indrindra eto ambonin'ny tany mbola tsy mahalala mianatra ve tsika hatreto ny fandriampahalemana moa dia efa enimpolo taona moa tsika naleo tena fa mbola miady amin'ny dahalo tsika mandrakandro any ny hanina hoanina aza mbola tsy hitatsika mandrakandro any
fa ny anina hoanina androany a rapitsy voatadiavana trosa zany ny dikany eo noho izany a mila vahaolana maritra zany fa tsy ianao hiady crise politika eto sika isanandro isanandro tamin'ny 2018 dia nomen'olona tsiny ny RCR hoe fa maninona nareo tsy mba milatsaka an-dalambe manoana ny hetsika 63 député a fa io misy hetsika ahafahana manova zavatra dia zao novaly teny RCR tamin'izany andro zany raha miova ny CENI a dia tsy miova ny rafitra fa mipetraka eo fotsiny le filoham-pirenena dia ampiasainy ndray zay CENI vaovao eo anao ny sitrapony io izy fa miverina dia ohatr'izay hatrany tamin'ny 2009 dia ohatr'izay foana dia miverina eo foana le crise dia zao ndray tsika zany a andeha hanova CENI indray dia manova inona amin'ny fidiram-bola mivoaka malagasy moa no fikitiantsika ny CENI ka misy filoham-pirenena eo raha misy filoham-pirenena ve zany eo namana fidy lala dia afaka mino ve tsika fa ho tafiditra mpampianatra raikitra daholo ny mpampianatra firamina afaka mino ve tsika fa isy ny fandriampahalemana ka tsy miankana fifidianana fotsiny eo fa fototra ray manontolo mila arodana satria raha manangana trano ianao ka miakatra avoavo dia menjera dia midika zay fa ratsy ny fototra ratsy ny fototra mety ho menjera isaky ny 5 isaky ny 9 isaky ny 7 isaky ny 10 taona dia menjera foana dia miverina indray le crise amin'izao zay tsy manakana ary tsy manohitra ny hetsika ataon'ny kandida zay mitaky fifidianana madio fa ahoana moa ny eritreretana fifidianana madio na manafidy lala raha mandeha 4 kilometra ikala mavony 91 mandeha 4 andro moa na manafidy lala vao tonga eto Fianaratsoa lavalava ihany a tsy ndray andro aloha fa tena tapakandro mahery dia mino ve tsika fa angarahara le fifidianana ao anatin'izany a raha ohatra ka ray andro latsaka eny an-dalana eny a ny voka-pifidianana tsika ve moa tsy malala fa maty a io rafitra fifidianana eo tsika ve moa tsy malala hoe maty ny rafi-pitsarana ka tsisy mandeha amin'izay aloha ny didim-pitsarana tsika ve moa tsy mahita hoe maty ny rafi-panabeazana misy eto amin'ny firenena ka tsy misy fanabeazana tsony mandeha amin'ny laonina fa samy maka ho azy amin'ny manabeany azy ny école tsirairay ary ny fanjakana tsy manana direktiva mazava hoe ampianarina le ankizy dia anao inona tsika ve moa tsy mahafantatra zany rehetrarehetra zany a ny kolokolo moa zany tsy resahana tsony a ary ny fanana tany a itsika ve moa tsy mahita ny fanararaotana fa na dia mipetraka toy 50 taona raha ianao sy ny dadabenao dia tonga misy manam-bola avy any dia mikisaka ianao a dia mandefitra ianao na tiana na tsy tiana manjaka ny tsirariny zany rehetra zany tsy vokatra na CENI fotsiny na vokatra fifidianana fotsiny fa misy antony be dehibe a mahatonga an'izany zavatra zany a dia io le rafitra hitoloman'ny RCR mandraka androany mila hovaina raha tramin'ny rafitra rehetrarehetra io a na fikarakarana fifidianana io azy hovaina fa tsisy ilana zany CENI zany ny ACC ve moa no ampatsivina voaka malagasy hoe mipiritsika nanovan'ny ACC efa teo io tamin'ny 2009 tsika 2013 tsika nananga le CES cour électoral spécial dia tadidio fa ny ACC a no nanonga-panjakana tamin'ny 2009 dia tadidio fa io ACC io nametraka ny fitondrana tsy ara-dalàna io nametraka ny présidentiena zay tsy ara-dalàna nanonganana président teo aloha présidentiena teo aloha tadidio fa ny ACC amin'izao manao an'izany tadidio fa ny ACC tamin'ny deuxième république no nafindra teny Mantasoa nanao déclaration na fifidianana tany Mantasoa niteraka ny crise ny 2002 tadidio fa io ACC ihany nanao pacte de responsabilité tamin'ny 2015 zany hoe na niova impiry azy le ACC dia nanao adalàna daholo eo rehetra tao anatin'ny ACC dia mbola tsy tonga tsaina vitsika hoe na mahay mamindra takin'inona zany koa rehefa sendra safa solafaka foana le safaka izany tokony sorona efa tsy le akoho ndao asaina mamindra ambony javatra ny ambony hazo le akoho dia mahay mamindra izy ka rehefa tsara le rafitra dia mahay mamindra ny olona ao anatin'io rafitra io fa rehefa ratsy le rafitra dia ampidiro daholo ary manam-pahaizany anao zao ato amin'ny sehatrany hainao manjery dia tsy fantatrao ve moa fampiasan'ny hainao manjery lasa ministre ny communication fa rehefa tonga teo ve izy nitaterahany zavatra nyteneny tany amin'ny hainao manjery dia piasan'ny hainao manjery ihany koa ny ministre ny mponina teo aloha fa rehefa tonga teo ve izy le zavatra nitabatabahany ve mba nivahany tsy voavahany dia piasan'ny hainao manjery daholo ministre ny communication fandimy teo fa zay tonga teo nanakana mpanao gazety sy teny inona ary mahatonga anazy sy mahavita manatanteraka n'ilay promesse zay le rafitra voafatotra le rafitra izy a ka na mampanantena volana tsy kitana aminao ary izy dia rehefa tonga eo izy a mangahazo ny azo miainanao raha volana tsy kitana nampanantena iny noho izany gadra ny azo no miainanao a satria zay ny sakafo
tamin'ny fitondrana rajoela nanagadra anaty tamin'ny 2013 tamin'ny taky fanovandravitra teny amin'ny 13 mai tamin'izany andro zany. Noho izany tsy lety olona ataon'ny diskandida akory ny ratsy fa tsy ampy le izy. Mila mitaky fanovandravitra malagasy ratsy izany dia misy filoham-pirenena vaovao indray eo ary tafapetraka ny vahiny hoe le filoham-pirenena dia ny sitrapony indray no atao eo dia afaka 5 taona indray tsika ilahatra angataka fanovanana seny indray fefa natao teto zany tamin'ny 2013. Tsy ampy zany le tolona kasika le fifidianana latsaka misy ary izay saika ilatsaka izay nangataka vahoaka malagasy zay hoe andao hanova rafitra dia niantso vahoaka malagasy zay vitsy kely ny olona namaly ny antsonay le hoe mety olo tanana amin'ny mety olo tanana dia rehefa vitsy le olona dia naverinay le vola dia ny olona tsy namerina ny vola no nanananay vola mandantona anao eto dia mitety faritra manabe satria matoa vitsy le olona dia mbola tsy tafita le afatra dia voatera zay miverina départ zéro ndao andray ampitaina indray le afatra dia zay nanatonanay ito fianaratsoa mampita afatra amin'ny alalan'le conférence débat ho ataonay ao amin'ny CEDI sy le formation ampafantaranay ny olona hoe ity le rafitra tiantenenina fa inona ary tsy andraisanareo anjara amin'io fa rehefa mahita le formation le olona voatonga saina tahak'izay nandray anjara ka raha nisy ray alina itsika nandray anjara tao amin'le tolo-tanana dia zay olona ray alina zay afaka manao propagandy tsy mila vola dia amin'izay fotoana zay tsika vao mety aresy helicoptera ny sasany azadino le tompoko fa nifany helicoptera zany tsy ray tapitrisa tsy roa tapitrisa tsy telo tapitrisa tsy 10 tapitrisa fa mampolo ny tapitrisa any aminao ihany iny alaina rehefa aveo ka aiza moa ny ahitany 10 tapitrisa misy mpamatsy vola ao zany dia ianao hoe dia mieritreritra fa ny imprimena tamin'ny rano ny t-shirt tsy rano le tompoko nanaovana ny reny fa lamba nanamba nilon aza aiza nahitana le nilon vola tompoko nazahoana an'izany naka vola izy zany anaovany t-shirt mba afahanao mifidy anazy dia rehefa tonga eo izy mampiasa vola iramborsena le t-shirt zany hoe alainy ny arena-kibon'ny taninao andoavana an'le volan'olona nametraka azy teo amin'ny fitondrana raha mbola mety avoaka malagasy moa zay atao ahoana fa tsy maintsy afaina re tompoko reny na marary ao antsika zany ka raha voavidina t-shirt na 5,000 tompoko ny 5 taona dia tsy maninona raiso le izy 5,000 zaraina 5 mahazo 2,000 isa-taona zany ianao dia mpitondra fanjakana mahazo miliara amin'ny arena-kibon'ny tany nakaiza le 73 kilona volamena nakaiza le voatosoa hita testero nakaiza le 49 kilona volamena nakaiza ny nickel sy cobalt atao Moramanga nakaiza ny ilmenite tany Fort Dauphin nakaiza ny soufre atao Morondava nakaiza ny fasemain tao Manakara nakaiza ny chromite tany Andriamena nakaiza ny soufre ny fer atao Soalala nakaiza ny bauxite atao Bealanana nakaiza ny volamena atao Ikongo mbola ho tany saina toy izany eto ve foy loatra amin'ny fotoanantsika namana fidy lala fa rafitra maty zany matoatsika tsy afaka manara-maso any mpitondra eo dia mila manova rafitra tsika fa zany entana zany tompoko tsy nivoaka tananjavona fa nivoaka tamin'ny porte daholo zany rehetrarehetra zany dia mahafantatra zany daholo tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra fa voafatotra izy fa tsy hoe nanjavona zany nanisy mazy dia nanjavona ny volamena 73 kilo dia tonga any an-dafy izy vao mipotra indray fa nisy olona nitondra zany teto reo olona reo no nivarotra n'ity fireneny ity ka mila manova rafitra tsika embenana mpitondra fa tsy zay tiany atao eto akory no atao dia zay natonga anay tsy afaka nilatsaka satria vitsy le vahoaka malagasy vonona zay anefa tsy akan'le volan'ny mpanambola ka omena 200 miliary zay dia anaiky raha nanaiky an'izay zay dia tsy nila ny volanao fa zao alainay any aminao izy rehefa aveo ka mody ambamboarinay eo misanatry ny vava miresaka ataonay fotsiny zay tsy atamanana amin'ny toerana anankiray dia alainay ny arena-kibon'ny tany rehefa milefy ianao rehefa aveo somary dirao kely ianao moa laza hoe fanovana rafitra ny olona zao ohatrany hoe fa fifidianana ny eritreretina na dia na 9 na tsy 9 zany fifidianana ny eritreretin'olona na 9 na tsy 9 novambra ka ty fanovana rafitra resanao ty ve hitatra lavitra be n'izay ihany zay foana ny fanontanian'olona rehefa miakatra plateau zay ka efa tamin'ny 2009 foana izay ny tenen'izany dia ozy ny mpanao ary gazety mbola somary napiko kely n'izay raha hitatra lavitra be n'izay ihany ahoana ny fotoana olona nina amin'ity fanovana rafitra ty iza nitondra eo aloha zany mandra-pahatonga zay fanovana rafitra zay mekohatra ianao satria zay fanontanian'olona matetika lava be ny fotoana ilaina amin'izany 2009 zay ny tenen'izany 2023 tsika zao 4 zany sa 4 taona raha ohatra zany ka natao zany tamin'izany andro zany tsy mila 4 taona zany ka efa tafarina tsika ohatr'izay
arak'le ohatra amin'ny fitenenana amin'ny fanovana rafitra hoe mila vola nga moa ny manovana calendrier scolaire ka akisaka fotoana ny asotry ny fidiran'ny mpianatra. Tsy mila vola kosa zany. De lava be manao moa zany raha ohatra ka mankadezion fanjakana hoe ajanony daholo ny mpianatra rehefa cyclone fandana aloha mipirina any an-trano de manampindray aman-dreny manetsy amin'ny fotoana ny varatra. Zany ve moa de fotoana lavabe ny ilaina amin'izany. Ilaina fotoana lavabe ve a ny mikarakara fifidianana raha ohatra ka tsy ny CNI manao an'io. Fa misy olo-panjakana manao karapanondro isaky ny commune sy ny district. De zay mahazo karapanondro de ampidirana anaty lisy mpifidianana. Zany nga mila lavabe. Tsy mila lavabe avy zany. Ny valim-pifidianana ve fotoana lavabe no amoahana an'io raha ohatra ka décentralisenao ny fitsarana. De eto Fianaratsoa manangona vato vetsy Ambalakely ianao tonga eto afaka atsasakadiny de azo mpitsara avoaka ny valim-pifidianana. Fa maninona tsy maintsy akarina mpitsara ny Antananarivo. Fa nga moa tsy mitovy grady ny mpitsara eto sy ny mpitsara ny Antananarivo. Fa maninona tsy maintsy andro azo déclarena valim-pifidianana. Samy olona vita fianianana andreo. Azo atao tsara de azo atao ny mamoaka valim-pifidianana eto Fianaratsoa. De miakatra ny avy any Ambalakely hoe de mba hijery zay hoe ny valim-pifidianana teto aminay marina ve no navoaka tao amin'ny tribonaly ny Fianaratsoa. Miakatra ny avy any ataontsika hoe ny faritra manodidina Fianaratsoa hatrany Masobe azo verifiena eto izy. Mila 4 andro moa zany mampakatra ny valim-pifidianana avy any Masobe maketo Fianaratsoa. Mila 2 andro. Tafavoaka nge zany valim-pifidianana anatin'ny 2 andro isaky ny district. De ny district avy eo mampitsara anazy atao anaty colis fermé eny miakatra any amin'ny ACC raha ohatra ka mbola ilaina ny ACC de zay vao mivalina ny fifidianana manerana Madagasikara. Mila 2 volana ve zany. Fa raha ohatra ka le valim-pifidianana avy any Kalamavony ataontsika hoe fitampito ohatra. 4 kilometra Kalamavony fitampito. De avy any no bataina le urna miakatra Kalamavony de miakatra Fianaratsoa de miakatra Antananarivo la any aloha zay ny tapabolana. De afaka 2 volana zany zay vao voaisa de zay vao anao valim-pifidianana. De normal raha mangala bato mpitondra. Ka ahoana moa ny andehanany any Kalamavony verifie hoe ty marina le valim-pifidianana tany aminay. Sa manana site web manana accès amin'ny site web ny any Kalamavony ka hijery ny valim-pifidianana amin'ny site ny CNI. Zany ve moa de tsy takarintsika mitombona. Zay zany le fandovana rafitra eritreretina araka ny lazainao tao hoe raha ny fampienitra ny tany amin'ny 7 de efa tokony efa tsy zay efa vita fa ela be io fa nivoaka malagasy moa mbola varina amina propaganda mamirapiratra. Ampandizin'ny olona ianao adiny 2 adiny 2 de mandihy ianao mandritra ny 5 taona manaraka. De raha zay tsy ianao an'izany mihitsy raisy ny volan'ny olona. Tsy fanao zany tompoko. Rehefa hitanao fa tsisy hevitra le olona tsy hampandroso firenena de aza raisina ny volany. Fa tsisy afaka milaza aminao mihitsy hoe taizy ny vola iny. Raha hitsotra aminao izy tary le vola de afandray ny resaka. Fa tsy moramora ireo tompoko zany manana avion privé zany. Raha oharina amin'ny sakafo hoaninao isan'andro. Fa na mbola miaina 100 taona azy ianao tsy mbola mahavidy avion privé zany amin'ny vary laninao isan'andro. Ny dikany tsy vola mazava ny atongavana amina 100, 200, 300 tapitrisa anaovana propaganda. Tsy vola madio zany mazava be zany. Ary tsisy olona de andany 300 tapitrisa de eritreritra izy rehefa avy eo fa tsy aka mihitsy na ariary azy. Fa baikony le mpitondra rehefa avy eo. Zay ny mila metrahana rafitra mba tokony vahoaka malagasy amin'izay no mibaiko le mpitondra. Fa tsy zay manam-bola no mibaiko eto amin'ity firenena ity. Miditra fitsarana ianao ka nananao ny marina azy ianao fa na ianao azy no mitory. De mety mivadika tampoka didim-pitsarana io migatra ianao mpitory. Efa misy eto Madagasikara zany na manafidy lala. Ianao tsy mahita an'izany. Zany ny zavatra misy eto Madagasikara. Noho izany maty zany rafitra zany fa mila mametraka rafitra vaovao tsika ifandrompona amin'ny malagasy, ifaneken'ny malagasy hoe ity le convention nationale hovaina hatramin'ny rafim-panabeazana. Fa maty le rafim-panabeazana. Tsisy adevitra zany. Zavatra tsy ilainao amin'ny fiainana andavanandro tsony ny ampianarina any anatin'ny programme mpampianarana malagasy. Amin'ny fotsy miangatra iny lany fianaratsony zany 2e guerre mondiale zany. Raha ity anjery zany. Zay nefa nangalana examen de tsy mahay 2e guerre mondiale ianao de tsy mahazo BPC. Ataonao ina 2e guerre mondiale. Raha tokony ampianarana ambolovary le kizy raha tsy mahay ambolovary de tsy mahazo BPC. Ohatra. Maty zany rafim-panabeazana zany. Ka tsisy azo raisina daholo io rafitra io fa mila manapa-kevitra voaka malagasy. Ozy ianao hoe ahoana zany nitaritan'ny fanovanana io. Ino ndray safidy voaka malagasy le izy safidin'olona manampahaizana sy manampahendrena rehetra le izy hoe io le rafitra omeny RCR iny azony omeny.
de manapa-kevitra fotsiny tsika hiditra ao anatina fanovan-drafitra de vita. Nitranketsika tamin'ny tezamita tamin'ny 2009 e. Fa ka moa nisy nieran'izany teto. Boaka malagasy ka moa nisy nieran'izany firy teto. Nisy gré fotsiny teto kaiky makarô teto na teto fianaratsoa de olona vitsivitsy no mivory teo de vita zany. Ka maika boaka malagasy ray manontolo raha miara-mentana ndao tsika mba nova rafitra am'izay fa tsy avy amintsika io rafitra io mididy pitsarana tsy amin'ny teny gasy. Ny lalàna tsy amin'ny teny gasy. Rehefa tsy araina ianao de mivoaka avy any grosy. De mbola mitady mpandika teny hoe ina raha misy dika an'ity didy pitsarana. Gatra ve za amin'ity tsy afaka. Zany zavatra misy tsy maintsy maka avoaka andray ianao andika an'ilay didy pitsarana. Noho izany maty zany rafitra zany. Tsy adikevitra na manafidy lala ny fahafatesan'ny rafitra eto Madagasikara fa na zao tontolo zao rehefa manaiky an'izany hoe il faut changer, il faut un changement profond à Madagasikara. Rafitra ny tena resahana am'izany. Ka tsy any amin'ilay fifidianana fotsiny mba olana fa na andeza ilay fifidianana de tsy manova ny ninona io rehefa tsy hanova rafitra tsika. Fanovana rafitra de ho anay olo-pirenena manko de mahita ny style fanovana rafitra de ny fitaomana vahoaka anisan'ny raika zay de efa misy mitaona ny vahoaka makany amin'ny propagande satria zay mety eritreretiny mety hatsara zavatra zay de ao koa mitaona vahoaka makany eo ndao tsy fidy de inareo sa manao nyity fitaomana vahoaka anankiray ity le hoe miangy avy any amin'ny efitrano manentiny olona tahaka an'izao melohan'izay sao de menareo fanatiny ave mahatsara zavatra sa tsy mila mifampiresaka misy satria misy hery maromaro vakivaky any any vahoaka zany samy hevitra zay andehanany hoe tsara ty ho any vahoaka tsy tena raha ohatra ka mitovy tanjona tsy misy olana ka raha mahana tanjona mitovy amin'ny RCR ianao tsy maninona mihitsy ny mifanantona fa raha ohatra kosa ve le olona fa mieritreritra efa nahazo contrat tany ivelan'ny tany izy fa hivaritra amin'ny Madagasikara le hitaomany vahoaka fa atao endrika fotsiny le vahoaka de ahoana moa ny fanoantonana amin'izany olona zany na manafidy lala. Mba misy fipetrapetraka ihany amin'le fifanantonana fa tsy hoe rehefa amin'ny laza le olona fa anentana vahoaka natao nge zany tamin'ny 2009 voafitaka ny gasy 2018 voafitaka ny gasy 2002 voafitaka ny gasy 72 de voafitaka ny gasy 91 voafitaka ny gasy de mbola tsy ahitandrina ve tsika amin'tika zay marehetra mamorovory io de midika ve zay fa tsara marina fa tsy mety ny atao amin'ny fitondram-panjakana kondanena na melohana ny fanitsakitsahana lalàna eto amin'ny firenena tsy mety le atao amin'ny fitondram-panjakana fa zany ve midika fa raha miala amin'ny fitondrana amin'nkehitriny de tafavoaka indray tsika raha tsy manova rafitra mila manova rafitra tsika fa hatramin'izay tsika japin'olona avy any ivelany le tolona de apetra ny saribakoliny de hainao zany hoe saribakolina mitondra misy mpanapa-kevitra fa tsy hitanao maso de izy manapa-kevitra hoe apakaro ny vidin'ny solika de manaraka ny saribakoly de miara-mijaly eto tsika izany tsy maintsy miverina any amin'le hoe vahoaka ny fahefana de izy no manova an'le rafitra ary ho an'izay vonina anaraka ny RCR amin'izany miantso zay mahatonga le hoe rassemblement des citoyens responsable adika amin'ny teny gasy izy hoe tambaben'ny olo-pirenena nampiraisiny andraikitra tolona zay no antikanana azy amin'ny teny gasy noho izany tolona iarahana ny fanovana rafitra fa nandalo fanovana rafitra i Afrika Atsimo tao anatin'ny apartheid zay vao tafavoaka tsy gouvernement no novaina fa rafitra ray manontolo système noho izany tsy maintsy mandeha amin'ny lalana io tsika fa zay daholo na tafavoaka ny firenendehibe rehetra miala amin'ilay système misy de miditra amina système vaovao manao convention nationale tsika de tsy maintsy zay. Fanovana rafitra zany ny tena voaresaka anao tao de ny fotoanasika moa somary teritery kely ihany ny ambina zany zany efa tonga ihany ianao de inona no famitinana kely na hafatra omenan'olo satria sady iantso olona sika iantso olona anao rapiso any amin'ny CDI amin'le débat ary mety inona koa ny hafatra tokony apetraka ao manoloana zao fiainam-pirenena satria ny olona samy manana mba zavatra mangetaheta azy misy manao hoe alefaso ny fifidianana misy miteny aza maika amin'izany rehefa diovy de eto koa nanao miteny ndao sika hanay fanovana rafitra inona no hafatra apetraka ao fanandrify amin'izay satria mety mbola vaovao amin'ny olona eto Fianarantsoa aloha na de ho an'ny mpanara-baovao tena maharaka fa tsy nrehetra ny maharaka hoe hay moa misy an'izany programany Lazare Zaferson sy ny RSR zany amin'le hoe fanovana rafitra ny tena zava-dehibe eo indray ny olona vao hay Lizy arak'ilay niteninao teo raha iten'izay hoe andao anao fifidianana de efa fantatra
efa natao teto zany fa tsy nanova zavatra. Raha itentsika hoe ndao tsy ianao fifidianana fa emitra ny fifidianana ka na miemitra ary io fa fifidianana tsika nefa tsy manova rafitra de mitovy ihany zany. Efa naemitra koa io tamin'ny 2013 asa raha tadidinao 24 juillet na emitra 25 octobre fa tsy nanaiky ny andaniny de tsy nanova zavatra. Tsy niemitra nefa io tamin'ny 2018 de tsy nanova zavatra. Ka na miemitra na tsy miemitra fa raha fa tsy eo le fanovany-rafitra de tsy manova ninina. Mila ovaina ny rafim-panjakana, mila ena, mila contrôle ny mpitondra fanjakana eto amintsika fa tsy samy manao zay daniny kibony eto. Zay le rafitra. Mila solombavam-bahoaka matanjaka tsika fa tsy solombavam-bahoaka karamainy ny mpitondra. Fa mila solombavam-bahoaka tsika. Alefaso ny solotena mpanao gazety, mpisolo vavam-panao gazety, alefaso ny mpisolo vavan'ny tantsaha, alefaso ny mpisolo vavan'ny mpandrarà, alefaso ny mpisolo vavan'ny mpanakanto, zay vao tena solombavam-bahoaka. Fa tsy raha io rafitra misy io tsy mbola mahasolo vavam-bahoaka ny Fianaratsoa raha olona ny fidiana teto Fianaratsoa ireo. Fa tokony misy secteur itsika ny sokajin'olona de misy solombavam-bahoaka. Noho izany tsy maintsy mankany amin'ny fanovana rafitra foana tsika. Io rafitra mpanara-maso io no atao matanjaka, anara-maso ny mpitondra. Zay ny fanabeazana nomenay tao anatin'ny formation androany. Rehefa mafy ny rafitra mpanara-maso de mifitsaka ny mpanatanteraka. Fa tsy tiany ataon'ny mpanatanteraka de ataony. Eto amintsika nefa le mpanara-maso député ny filaza azy dia nahitantsika député Nandaka Maire tany Ambilibe. Nahitantsika député Sikotra Orona tany a Digoa. Nahitantsika député Nanondrana Vato tao Antananarivo. Nahitantsika député nitondra volamena taty amin'ny faritra atsimo. Nahitantsika député nanao rongony. Nahitantsika député nanao nio karazana dalàna rehetrarehetra io fampitolona. Mbola député ve filazan'izany na manafidy lala? Mila ovaina io rafitra député io fa io tsy afaka manara-maso an'le exécutif. Ireo zany mila petraka hoe rafitra mpanara-maso. Le parlemanta zany de novaina eny anarany hoe au conseil des sages na filan-kevitra ambony olon-kendry. Aiza ny solotena ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritra isolo vavazy ireo. Fa tsy rehefa kaiky ny fifidianana de tambatambazana vola kely mena voalopo le lazaina fa tangalamena de lasa manao fanambarana hoe zay de mangataka ny ranona irotsaka. De tena marina ve mangataka an'ireny irotsaka tokoa le ray aman-dreny. Atao fitaovana ny tanora de mitsangana ny tanora amin'ny Fianaratsoa. Zay tompoko de mangataka ny ranona irotsaka nefa volan'ny ranona nanaovana conférence de presse. Mangataka me filazana zany. Zay tompoko de nibaiko ny ranona. Iteny mborotsa izy. Zay tena marina. Ka tsy mety zany zavatra zany fa mila rafitra mpanara-maso mipetrapetraka tsara tsika. De arana maso ny mpitondra. Na fandaniam-bola mpanjakana zany. Na fietsika. Na fanatanterana ny asany. Zay vao mandeha ny firenena anankiray. Zay ny famantinana ka ny fotoanantsika dia ao amin'ny CEDI Tian'olon-droa Rapitso Maraina amin'ny Sivora. Conférence débat io responsabilité citoyenne de ny thème atsika antonina indray ny mbola mety amelomana ny fandraisana andraikitra ny voaka malagasy. Fa voaka malagasy mihitsy io manipoka io. Ka raha mahita olona mangalatra izy de tsy miteny tsony izy. Mahita olona manao maloto izy tsy samy teny tsony izy. Manipoka izy zany. Nefa raha ny velany ianao ka misy olona mamono olona etsy amin'ny ilan'ny tranonao etsy ka misy zavatra fahafa hitanao, ianao no maka telefônina de mitelefônina polisy, azafady tompoko misy zavatra mampiahy anahy eto amin'ny moro-tranona eto, azafady mba jereo. De mahavita miteny ny mpiarabelona aminazy ny olona fa am'izao le olona mihitsy no tsy mahavita miteny ny mpiarabelona aminazy tsony. Na manary fako hita amin'ny maso zao azy de tsy mandray andraikitra tsony le fiarahamonina, de tsy miara-miasa le fiarahamonina sy le fanjakana. Fa raha ny tena marina ny fandriam-pahalemana tsotra miady amin'io ny tsy fandriam-pahalemana raha ohatra ka mandray andraikitra ny vahoaka. Fa ny dahalo de eo an-tanàna eo any. Ka raha tenen'le fiarahamonina hoe nahita dahalo nandeha nidina any ambany any ka alerteny polisy. De tratra ho azy le dahalo. Fa ny polisy ny fokon'olona mihitsy no manao abandon. Tsy miara-miasa amin'le mpitondra satria leo an'le kolikoly izy. Leo an'le fanararaotam-pahefana izy vokatry le rafitra maty avereno ny rafitra fokon'olona, avereno ny fahefam-pokon'olona, avereno ny fahefana avy any amin'ny bazy, afahan'le olona miteny manitsy an'ilay mpitondra. Zay no azo amintinana ny fiarahantsika androany namana fidilala sady anaovana mandram-piona ho amin'ny vahoaka ny Fianaratsoa indray ho amin'ny Apitso any amin'ny conférence débat ao amin'ny CEDI satria isaorana be deaibe anao nandray anay teto. Isaorana be deaibe ny amin'ny lafiny teknika, isaorana be deaibe ny vahoaka ny Fianaratsoa ny aino tamin'ny tiakariva ety ialana tsiny amin'ny hoe tambitamboka ihany ny programa satria araka ny fantatra be somaro dia mandalo izay ny eto ka
noho zay fandalovana zay a dia tsy voafaritra mialoha fa mbola hianatsimo izay aho